tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lola Raharilala. Ovy aloha amin'ny Louise Ravelsoa, Fifi Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra raha teknika, aro, mana tontosa, Nanja, Razafindrakoto. Andro voalohany. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra raha teknika, aro, mana tontosa, Nanja, Razafindrakoto. Andro voalohany. Isaorana tokoa Andriamanitra ranary fa samy afaka baka somatsara mahatody sy faliana zanatsika. Samy afaka tokoa izy menadakambana. Izay nge ny antony tenenako foana hoe Andriamanitra dia malala ny hevitra iverany atsika. Aizaka voatotsy olana kely anao ry feno soa dia mily roa hevitra. Ka olana kely kosa ve reny ny anjady tamintsika ireny e. Nandritra ny ray volana mahatody narary tany amin'ny hopitaly ary tena narary mafy a. Noho ny tafavoaka aza dia mbola tsy nianatra indray tapabolana satria tsy mbola tafaverina tanteraka ny heriny. So ihany fa zazalahy matanjaka sy tia fanatanjahantena izy talohan'izay fa na ny mpitsabo aza miaiky any tateoriana hoe efa natahotra fa tsy nanan-kevy antsika fotsiny izy. Fa ianao tokoa moa anarany mpitsabo dia dokotera hafa indray no nampandraisana ny zanako fa dia nahoana tokoa e. Ka natahotra ihany aho hoe so dia mafimafy no nahazo ny zanako. Tena izany tokoa ve nareo dokotera? Hoe matahotahotra ve rehefa niazo ny vo? Tsy izany ka. Fa ahoana? Fa ilay fomba tsy mba manan-kevy ny marary sy mipikarakara. Hitako mihitsy mantsy dokotera Feniny indray mandeha avy nanao vizity any Tojo fa maroka ny endriny nefa noho ny tompo tany amiko ny masony dia tsika ny nanovany ny endriny. Dia avy eo izy niteteka ny soroko sady niteny hoe teny efa metsara izy. Za nefa tsy ninao izany dia iny izany rotsaka tsetra iny. Sady tompivavaka be tokoa dokotera Feniny e. Raha tsy amby izy hiteny hoe eto amin'ilay dokotera ambony dokotera rehetra dia Andriamanitra izany. Tadidiko mihitsy izy ilay niteneniny sady nampino hoe io dokotera tena mahay io no manao ny consultation alohanay a dia mampanoratra ny ordonnance ary mbola mitany fanafody rehetra ampiasaina. Milo kely mibaka indray moa no nararian'ny faliana. Ie, sofa efa vita ny EPS. Ny azy kosa moa avy zanana tafahoatra ny nazo azy. Amin'ny firy moa vao mampitory amin'ny ary vao matsiaro indray dia avy hatrany dia miarina mianatra. Ka mafy ny teo afaka e. Tena mino mihitsy fa raha tsy narary herinandro talohan'ny fanadinana izy iny a dia narary tao anatin'ny fanadinana. Dia saika verimainy izany ny ezaka natao rehetra. Saika izany mihitsy ny tranga. Efa tenenina foana fa hoe ataovy tsara ny fandaharam-potoana mandritra ny taom-pianarana mba tsy ho reraka. Firika hatramin'ny firy marina moa nanaovanareo an'ity lanonana ity izy menada. Manomboka amin'ny roa tolakandro eo. Dia amin'izany ve vohinam-bary? Tsy honana. Atovy aloha ny varintsika raha matoa fa maty amin'izany tsika ka indrindra fa za. Mifanga koa moa misy resa-bary izany fa dada koa mampome. Ka izay no mahamalagasy azy rehefa liana tsy voky raha tsy vary. Tsakitsaky zava-pisotro nataonay amin'izany ry dada. Zava-pisotro ahoana? So dia mba sy kosa ry dada. Zava-pisotro mahasalama sy vetikanina mahasalama araka ny toro-hevitra ao isan'andro daholo no atao ao. Tandremy ihany ary a. Efa fantatry reninareo daholo izany ny zavatra ilaina amin'izany. Efa ny amin'eny ihany ny lista fa ohatra mbola tsy ampy kely indrina eny a. Tsy ampy ahoana indray fa zaza mieritreritra hoe ohatra ny be loatra ny zavatra tadiavin'ny zareo. Izay indray neny.
impiry anasa olona koa ny lahatokana sy vavitokanareo rehefa vita ny fianaranay dia tsy misy fety zanontsondra tsy efa manomboka miasa izay dia amin'ny mariazina iavy dia izay daholo no miantoka voabaka no azoko mariazy mivisavisaina sao tsy vita fianarana akory ko toy ny loalikaalika eo inona koa ny dikan'izany tenineny izany tsy ambony sy ambany retsy ny dikan'izany ifaliana angamba mahay oam-pitenena an'izany hita mihitsy hoe sientifika fa ela koa nga tsy mba sientifika fa mahay betsaka momba ny literatiora tsy maintsy ho tonga dokotera ary ho dokotera amin'ny lafiny rehetra toy ilay ny tsabo ahiny amen merci fa ny momba n'le fandaniana teo sao dia mba tokony any esorana fa ry zalahy koa nge milaza fa samy hitondra kely aza ny esorana izany ka tsy maninona re zany rehefa hitandreninareo fa ampy ny volany aminy mahalala honiny fotsiny amin'izay hohanina sosotroina misaotra topoko manao ny dada sineny manao ny ifaliana manao ny riretsy ary iny dia mampiketrona mavesatra be ny lohako ka na herininana menaka sy mamy be loatra tsinonako fa izy matojo nga mbola tsy mifoy ihany efitya manao ana daholo manao ny lahy manao ny matojo tena reraka ny sakafo nohanina daholo angamba nareo menada zany dia ireo tianao tao bongobongo maso mihitsy sady tosa hirakerana fisefona koa angamba efa fantatro mihitsy fa zao no vokany fa nahoana moa nareo no nanasaka izy mpifoka sigara takany ireny raha tsy tato zany dia rivo-tsigaro no fonareo tato nandritra ny ora firy ka zaza tsy nalala hoe mifoka izy roalahy reny so fa vo nytenen'ny rainareo dia tsy sahtsony izy roalahy izany mahalala raha manao torenkeo lahy na nareo menadary efa any ambadika any aiza koa saridada za aloha tsy mila an'izany mbola tsy namitaka anareo tamin'izany koa saridada sineny mbola tsy hitako ny foko zany azy izy reny tany dia aty zany no very mifatranona dalazo ny anaovana an'izany ry zalaza nge nitondra labera tao anaty kitapony fa tsy navelako aiko mbola ny ampy an'izany tandrema tena zanako fa namandratsy reny ny mandositra fakapanahy ihany ao ny fomba tsara indrindra efa miteny an'izany foana dia mba hoana koa reny fomba fitafinao reny rifaliana reny ve mividinao azy ry fenso izy Estelle niaraka tany ay Estelle tsy dia azoazoko loatra mifetsikinina manao indry fenso tena velanao anao andre fitafindreny ihany ny zanakao ka tsy naseho any amelohange efa teo masony olona teo vo hitako dia ataoko ahoana tsony tena mandreraka ka aizaka sady tsy ampy refo migrotana tsy amelanareo iaraka amin'ny namanareo moa lazaina fa manakana ny zonareo fa zo sy adidina iray aman-dreny koa anefa ny misakana izay hita fa tsy mety Maxit Super App, la appli ankamabeany smartphone. Hitako daholo ny momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit zany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandeha facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana nina. Manaovatra na téléchargeo amin'ny Play Store sy App Store ny Maxit Super App. Mahazo cadeau 1 giga ny rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, elan'ilanao. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio Telemizado Teboka 4, Canal Plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantany ety amin'ny fobe toerany ASM Radio lo A33 Faravohitra ambony Foibe Frenzy.
Tena mba lozako ngeny nataondro boloha tamin'iny e. Tena tratra ny dada mihitsy ve? Fa tena tsy fantatra ela mihitsy ve hoe mpifoky ireny? Za azy efa nahita an'ireny. Ka za azy efa fantany fa tsy mifoka dia ahoana ny nasahiany foka taty? Tokony mba nanontany aloha ry zalahy hoe mahazo ve? Mety efa zatra be angamba dia tsy niandro intsony hoe mahazo sa tsy. Mety ho izany tokoa. Dia izany koa tsy nampaharitra an'ireny tamin'ny farany fa efa nitereny. Soa koa fa hitako melon'olona be raha nento ny fasaika loza. Tena tsy te hiaraka amin'ireny intsony aho fa soa hanimba ny fiainako. Dia arian'lahy izany naman'lahy. Angamora amin'ny namana aminy dia tsy maintsy mianatra an'izay ataony. Ry zareo angamba tsy ampy fananarana ny momba ny maharatsy an'ireny. Ka eny amin'ny fiarahamonina eny azy efa be ny fampianarana ny maharatsy an'ireny e. Tany ampianarana koa tsika efa nianatra ny momba an'izany. Ary ny aina manjery dia mivohy ny maharatsy an'ireny foana. Fa angamo tsy hoe ny fiarahamonina ny mpampiana-dratsy ary ny aino aman-jery ny mpanao dokam-barotra satria ny volany azy ny tadiavina. Eny tokoa. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa tokony ho tadidiana foana fa tsy izay dokafana rehetra dia tsara. Fa ny fisotroana sy fifohana aloha efa hita fa ratsy dia aleo andosirana e. Sady ny antsika efa ny olon-dehibe no miteny. Betsaka amin'ireny olona tsara fiafarana ireny ange no efa nanandrana ary nahita faisana dia fay hono e. Fa nisy kosa ireo efa olon-dehibe vao manondrana satria hono tsy ampy felam-boly tamin'ny fahatanorana. Dia vatany efa somary reraka ny nentina nanandrana. Aleo ihany dia ny mbola tanora sy ao anatin'ny tena hery no miazaka mamantany zavatra mba handraisana lesona. Dia ahoana tokoa moa izany ireny ray aman-dreny sasany ireny e. Ahoana? Ny ankizy sasany ange miteny fa tsy mba miraika amin'izay ataon-janany fa rehefa lehibe ve hono tsy ahalala izay tokony ataony ihany. Fa ny hazo vao andalam-panariana kosa hono mila tohana rehefa hita fa marefo. Izany foana ny fitenin'ny dada rehefa manamboatra hazo kely hanoatohanana voninkazo eny izy. Ohatrany tsy mino ary neny hoe hianatra eny amin'ny oniversite ho mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Tsy hanao table isan'andro na hanao teny isaky ny alatsinainy intsony. Fa anga efa tsy andrindriny ny alana tamin'ireny. Fa anga dia efa nahakamo be izy ireny. Efa tena leo be ako. Fa ny mbola nanovako hatrany nefa taty hatrany ary tongako taty ihany foana koa ny table fa neny Estelle hitra ny vavahady vao ampidirina ary vao mivoaka eo dia esorina. Tsy hitako mihitsy izay maharatsy an'ireny. Raha ohatra hoe hotesse de l'air dia tsy tian'ireny fanamin'ireny kosa izany. Neny kosa izany kosa ve dia hitovy. Neny ireny ara-damody sady tsara saitra be. Ay ve rehetra lehibe tokoa nareo Menada. Toy ny voamaly izany nahatongavanareo. Dia efa niteraka izany neny vao nahalala hoe kambana. Efa fantatra meloa tamin'ny koa fa teraka vao fantatra hoe Menada. Dia mba nanahoana ny fihetsem-pony neny? Nanahy ihany satria miteraka zazaray aza manahirana ko maika fa roa. Tsy maintsy makahery tena nefa satria nafaly tokoa hoe anana zaza kely roa be izao. Ary dada mba nanahoana ny fihetsem-pony? Ohatra ny tsy nanino na fijerika azy. Ka te hakahery ahy fotsiny. Tena nanahy hono izy e. Inona ny tena nampanahy ny dada? Ny fiterahan'ny eny sa ny taiza zaza roa indray miaraka? So tsy ho tafavoaka koa. Dia niezaka nitady vola izy fa nieritreritra ny hoe tsy maintsy hotidiana. Dia nampime ahy koa. Tsy nolazainy ahy mihitsy hoe mieritreritra ny andidiana ahy izy fa no niteraka somatsara dia nomeny ihany vola. Ataovy amin'izay tianao hanaovana azy hoy izy na hividianana rononon-jaza raha tsy ampinono izy ireo. Dia nomena biberon izany izay Menada fa zaza roa koa ve moa dia ho araky neny nampinono azy? Sady nono tamiko nareo Menada no nampiana biberon.
voarina eny izay mianadavy mba manana an'ireo toetra lazaina fahanana ny kambana, ohatra hoe rehefa marary ny ray dia marary koa ny ilany. Tsy dia hitako loatra aloha ny toy izany satria ianao ry mahatojo tonga dia hita hoe leraka matanjaka tokoa, fa rehefa tafasaraka nareo na dia indray andro aza, indrindra moa fa miampindray alina dia tena mifankalahelo. Dia iza ny tena malahelo? Mahatojo angamba? Tsy salamy bebe nareo indray mandeha dia tafajanona natory tany sika mianaka fa tsy nihinan-kanina ry ny hariva. Ay koa ny mahatojo tany amin'ny dada nanao toy izany koa. Hoay koa tia mahatojo e. Ndria raha ny tena mangorera dia lasa mampalahelo any ny eritreritra hoe mijaly izao ndry ihany fa malahelo. Nareo menadary tokoa dia mbola mifanany ihany foana. Fa vatrako mihitsy ange ny mampitovy ny akanjo nareo menadary. Dia rehefa lehibe nareo dia nisy mpampianatra ny teny aho hoe ohatrany tsy mety ilay mampitovy anareo. Fa ahoana hono? Eno Ka tsy mifandray amin'ny ankizy hafa mihitsy hono nareo menada. Ao am-pianarana miara-mipetraka dia rehefa fakandrivotra dia nareo da ihany miara-milalao. Dia nanomboka classe de 6e moa izay no tsy ray classe tsony. Efa raharaha be vao nahatafasaraka anareo fa nisarahana fianarana mihitsy. Fa nahoana kosa ny tena atao toy izany e? Izay ny mahasoa anareo fa manjatsy aleo tena fa ifampiakina foana. Ifaliana aza somary taraiky tamin'ny fandingan-javatra dia niankina taminao foana ary mahatojo. Ifaliana kosa izany tsy mba niezaka. Ela koa matikambo. Ny fiatraikany ratsy koa na dia efa samy manambady aza nareo dia mety hisy korotana eo amin'ny tokantrano tsirairay. Hoe hiditra ny fiaina tokantrano ifaliana ve aleo izy hoany rehefa tsy mahay mitondra ny tokantranony. Izy saorana ny tompo fa ilay fanasarana natao taminareo no nahatonga izany toe-tsaina izany ry mahatojo fa tsy maintsy mifanampy foana nefa nareo menada raha misy ny sahirana. Eno ampiako nareo ry mahatojo raha sahirana ara-bola. Hay tokoa moa ny paramedy no manampy ny dokotera. Ny paramedy manampy ny dokotera fa eo amin'ny asa izany sady za koa tsy hanao an'izany fa ho ambony amin'ny asako. Natolotry ny Orange. Tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lola Raharilala. Novelomin'ny Louise Ravelso, Fifi, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma Aminirina sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, mamiaro vony, nandrindra raha teknika, aro, na natontosa, Nanja raha zafin-drakoto. Mbola hitohy.